fa manomboka miroborobo eto Madagasikara ny crypto-monnaie na eo aza ny fiantraikan'ny krizy ara-toekarena eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena miankina amin'ny fampiasana azy sy ireo mpampiasa azy ny fisitrahana ny tombony. Etsakilany sakana tsy velarany eto amintsika hatreto ny tsy fisiany lalàna mikasika azy sy ny tsy fampiny fampafantarana. Nderentsika avetrany fanadihadiana. Tahaka ny sandany vola maro ny ena noho ny krizy ara-toekarena eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena nateraky ny adiny Ukraine sy Russia. Niantraika amin'ny crypto-monnaie ihany koa ny olana ara-toekarena io. Nisy fianana tamin'ny ankabeny ny vidin'ny bitcoin raha oharina tamin'ny tany aloha. Ho an'ny crypto trading mada izay vondrona hitambaran'ireo mpisehatra amin'ny crypto-monnaie eto Madagasikara, tsy voatery ho faty antoka no ateraky ny fidinan'ny vidin'ny bitcoin io. Nanomboka tamin'ny novembre 2021 presque nidina daholo ny crypto-monnaie rehetrarehetra fa tsy ny crypto ihany fa presque ny marché international zany nidina daholo ny cours à peu près zao tamin'ny mois de novembre 2021 eo amin'ny $60,000 eo ny prix ny bitcoin anankiray fa amin'izao tsika miresaka zao izy eo amin'ny $20,000 eo. Misy fiantraikany izy arakaraka le olona zany misehatra aminazy misy karazana hoe fonds d'investissement ohatra mety possible mety bénéfique ho anazy izy fa mety possible koa iny mety m'impacter anazy satria maromaro zao ny société resaka fintech zao misehatra amin'ny resaka blockchain ny fahita tato ato satria nidina be ny cours ny crypto-monnaie. Le bénéfique plutôt an'le olona mispéculer amin'le marché zany. Na maro aza ny miditra amin'ny crypto-monnaie eto amintsika, azo lazaina fa mbola tara raha oharina amin'ny any ivelany isika. Anton'izay ny tsy fisiany lalàna mikasika ny crypto-monnaie, ny tsy fahafantarany maro azy sy ny fampiasana azy amin'ny ankapobeny. Maro ny fanazavana ny tombony amin'ny fidirana amin'ny crypto-monnaie. Tendance zao amin'ny sehatra international aloha miazakazaka ny firenena rehetra zany manao mampiasa le teknolojia blockchain zany amin'ny famoronana crypto zany par rapport am'le besoin le firenena. Ohatra amin'izany zao ny sinoa efa mampiasa nanomboka tamin'ny 2021 hoe yuan numérique zany anazy ny crypto ampiasaina amin'ny firenena sinoa. Ankoatran'izay misy firenena roa efa légaliser ny bitcoin ho toy ny devise nationale. Tena avantage zany amin'izy le décentralisé zay tsisy limitina frontière zany hoe ohatra zao atsika zao mampiasa ariary de limité à Madagascar ohatra raha resaka vola ohatra no ampiasaina le blockchain fa noho izy le mampiasa an'izay blockchain zay le crypto-monnaie de misokatra amin'ny olona rehetrarehetra zany le zavatra de tsy mila frontière zany Tsaivina tan'ireo nanam-pikasana ampiasa crypto-monnaie ny Banque Vibe Madagasikara tamin'ny fampitam-baovao mikasika ny ariary. Misy ihany koa amin'izao fotoana izao ny fifanantonan'ireo mpisehatra sy ny fanjakana mikasika ny mety ho fiara-miasa momba ny fampiroboroboana ity sehatra ity. Isy ankilany fiofanana momba ny crypto-monnaie amin'ny volana aogositra ho avy izao.